Aleloia, aleloia. Dia faly miarabantsika mianakavy mpanaraka ny rapsodin'ny famarinana ho amin'ny anio alahady fa 7 ny volana septambra 2024. Ho ny lehilahin'Andriamanitra Docteur Révérend Chris Oyakhilome dia amintsika anio ny fanomezam-pahasoavan'ny fahalalana. Hoy izy amintsika hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny fahalalana. Koritiana voalohany toko 12 dia ny andininy 7 sy ny 9 mandiny soratra masina fanokafana izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy rehetra dia samy nomenina ny fampisehoan'ny fanahy soa. Fa ny anankiray nomen'ny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany. Amin'izao andro farany izao dia tena mampientana fanahy ny mahita ireo zanak'Andriamanitra mahafantatra bebe kokoa mikasika ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy mihoatra noho ny tany aloha. Fa ny sehatra iray izay anaovan'izy ireo fahantsoana matetika dia ny fandikan'izy ireo ny fanomezam-pahasoavana voalaza ao amin'ny Koritiana voalohany toko 12 ho teny fahalalana. Raha ny marina, io no anotoerana ao amin'ny soratra masina izay ilazana azy io ho teny fahalalana. Fa rehefa miresaka fanomezam-pahasoavana matetika dia fahalalana no iantsona izany fa tsy teny fahalalana. Izay fahadisoana iantsony maro ny fanomezam-pahasoavan'ny teny fahalalana raha ny teny marina dia ny fanehoana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Tsy maneho fahalalana ianao raha mahafantatra amin'ny fomba supernatoraly na miresaka zavatra momba ny olona na zava-mitranga eo amin'ny fiainany. Faminaniana izany satria ny faminaniana dia manambara ny zava-miafina ao amin'ny olona. Milaza ny Baiboly fa amin'ny alalan'ny faminaniana dia ahariary ny zava-miafina ao am-pon'ny olona. Koritiana voalohany toko 4:10 andiny 4:20 sy ny 15:20 misy an'izay. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fahalalana dia manondro ny fanehoana fahalalana ara-panahy ny zavatra avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany kosmos. Ny teny hoe fahalalana ao amin'ny andinin'ny fanokafana dia avy amin'ny teny grika hoe gnosis, izay midika hoe fahalalana ara-tsiantifika, fahalalana mifototra amin'ny hetsika ara-tsaina. Io fahalalana io dia afaka ampitain'ny fanahin'Andriamanitra any aminao amin'ny fomba supernatoraly amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana. Eritrereto izao, Andriamanitra nanao ny zava-maniry sy ny biby. Izy no nanao ny metaly sy izay rehetra misy eto an-tany. Afaka mampianatra anao momba an'ireo izy. Afaka manome anao fahalalana mihoatra ny natoraly izy amin'ny zavatra artifisialy, robotika, lalàna na fitsaboana. Mitady vahaolana izao tontolo izao ary isika no manome izany. Kristy izay mitafy ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra dia mitoetra ao anatinao. Ny fanahy masina, ny fanahy ny fahendrena sy ny fahalalana no mitoetra ao anatinao. Mampianatra anao ny zavatra rehetra izy ary afaka mampita fahalalana momba ny zavatra rehetra ao amin'ny fanahinao. Manana fa tonga vatsaina bebe kokoa amin'ny asa fanompoan'ny fanahy eo amin'ny fiainanao. Ivery ny heriny sy ny fanatrehany ary ny fihaiza-manaony mampita vahaolana ao amin'ny fanahinao izay anova izao tontolo izao. Amen, amen. Ndao tsika ianao mivavaka araka ny rapsodian'ny famarinana. Tiako averinao izao vavaka izao amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ray malalo, misaotra noho ny fanahy masina, ny fanahy ny fahalalana izay mitoetra ato anatiko ka mampianatra ahy ny zavatra rehetra mba ahafahako miasa amin'ny fahendrena amin'ny raharaha rehetra eo amin'ny fiainana. Ianao no ho any manome ahy fahalalana feno mikasika ny foto-kevitra, hevitra
toe-javatra ary trangan-javatra izay ametrahako fanovana sy vahaolana anova ny tontoloko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.